Ny zavatra tena tiako ambary eto androany dia zao. Nisy fivoriana tany amin'ny présidence tamin'ny 1 ny volana janoary teo. Dia izy daholo no tonga nivory tao. Andriamatoa Andry Rajoelina voalohany indrindra, Andriamatoa Premier Ministre Tsay Christian, ny président Sénat, ny général en retraite Ravalomanana Richard, ny MDN, ny ministre général de corps d'armée Saivet Lalamonja Delphin, ny ministre délégué la gendarmerie, ary misy quelques officiers hono, ny zavatra livriany zareo tao zany dia tahaka zao. Afindra makany amin'ny gendarmerie daholo hono ny arma lourde ny tafoka. Inona zany ny antony? Inona zany ny antony amindranan'izay arma lourde zay? Misy fanahina ho an'ny zana-bahoaka ve? Tsoroko eto fa zahay mitafoka ho dia zana-bahoaka. Ary zahay dia nitezana hoe avy amin'ny vahoaka ary tsy maintsy verina any amin'ny vahoaka. Eto dia mamala ny Andriamatoa Général Misotro Ronono, Richard Ravalomanana na Richard Bomba. Zana-bahoaka zahay zana-bahoaka, ka mahagagana mihitsy ny teneninao hoe vahoaka tsy maresy miaramila. Zahay nefa zana-bahoaka. Zahay zany dia hamono ny ray aman-dreninay ireo. Tsy maintsy miaro ny ray aman-dreninay ireo zahay tahaka an'izay no nanaovako tamin'ny 2009 iny. Tsy manaiky satria za dia zana-bahoaka, tsy maintsy verina any amin'ny vahoaka. Ka raha misy ny famonoana ny ray aman-dreniko, tsy manaiky tsy maintsy miaro ny ray aman-dreniko, za zanaka ny vahoaka. Ary dia eto koa dia anaovako antso amintsika zana-bahoaka ry rahalahy. Zana-bahoaka tsika aoka tsy ampiasain'olona tahaka izany. Nanaiky ny général de corps d'armée Saivet Lalamonja Delphin, araka ny fahinoko azy, nanaiky fa handefan'io arma lourde io. Inona ny antony? Mataotra ve samy solelaka? Dia fa heninareo zay rahalahy, hamon'olo zareo hamon'olo dia fa raisinareo, raiso sahady disposition-nareo fa hamon'olo zareo reo. Tsy azo ekena ny tahaka zany. Ahoana ny tadiavinao hamon'olona fotsy dia tadiavinao isy guerre civile zany io? Tompony andraikitra avy hatrany mihitsy ianao Général Salala Saivet Lalamonja Delphin. Ianao manaiko tsy fantotry nanoho ny fatahoranao fotsiny na ny fisolelanao. Za aloha dia fa manao antso avy amin'ny zalahy zay mitovy hevitra amiko. Ho anareo sous-officier, indrindra anareo le sous-officier niaraka tamiko tamin'ny 2009, ny atsika rahalahy dia no antanindrazana ihany. Tsisy ankoatran'izay. Fitiavan'ny zalahy reo seza, fisolelanjareo, fitiavanjareo 4-4, izany ve no amonona ny mpiray tanindrazana sanatria zany? Dia fa atsipiko zay teny zay, andraisanareo, anjara zay tandrifanareo rehetrarehetra. Fa tsy azo ekena ny zavatra tahaka izany. Ho an'ny tanindrazana fa tsy no an'ny olombitsy zay mitondra. Fa inona moa ny arovana ny olombitsy? Ny tanindrazana zany nge dia io tany io miampy ny vahoaka zay ao aminy eo. Zay no antsoina hoe tanindrazana. Tsy fisiany jiro zao dia jerem-potsiny, tsy fisiany rano. Ny asa rotam-piainana, ny monseigneur zao niresaka tany farafanganiny, fampihinana etitsika zao tratrany mosary. Ny doro ala sy ny doro tanety any amin'izao fotoana izao dia efa maherin'ny 30 hectara ny ala-mainy ranomafana, efa 80 hectara ny ala-mainy amin'ny faritry ny sud-est iny. Mangony fotsiny ny fanondranana an'ireo harem-pirenena toy ny volamena. Iza moa ny afaka nanao an'izany raha tsy ny olona ambony? Olona ambony ihany ny afaka manao an'izany. Tsy ela akory izay ny chancellerie comorienne nanonona ny rafozan'ny Rajoelina iny, Andriamatoa Razakandisa. Ny fanagadrana olona zay tsy anantony. Be dia be ry zareo any, tahaka ny hoe Lola Rasomaharo mpanao gazety, Roli Mercia, ry mbola Rajona, efa tapitra ny sazy mbola toizana foana, ry Béar Lirina Marcelin, ry Jean-Lys André Miotra zay namoaka n'iny zavatra farany teo. Dia ny Paul Mayora Fanoarana efa naovan'ny Nations Unies zao antso hoe avao olona io. Mbola bidrikina foana. Ny fahoriana ry zalaka iaraha-manana. Raha tapaka ge ny jiro, tsy hoe any amin'ny vahoaka tsotra ihany no tapaka jiro. Any amintsika koa mba tapaka jiro, tapaka rano, samy milatra bidon jaune daholo rehetrarehetra. Fa tsisy hoe
ny vadin'ny tafika, ny vadin'ny gendarme, ny vadin'ny polisy tsy misy milatra bidon jaune. Non, tsy sen'izany. Samy milatra bidon jaune. Ny eny Ambatobe ihany no tsy mba tapaka jiro sy rano 365 jours sur 365 jours. Eny manodidina ny tranon'ny radio eny zany. Za ihany tsy mba mijaly jiro, tsy mba mijaly rano raha ny ao Antananarivo. Araka ny afatra zay nalefan'ireny mpitandrina sy eveka tamin'ny fotoanan'ny krismasy sy ny taom-baovao io. Ka rehefa ianao tsy atsapa-tena hanova toetra tahaka n'iny Herode mpanjaka iny, dia ianao n'iny Herode. Indrindra tsy ianao n'iny nametraka ny tenanao teo ho mpanjaka, ho mpitondra. Zao no nametraka anao teo tamin'ny 2009. Rehefa tsy zaka le roa fitondranao miala teo fa tsy ianao n'iny nametraka ny tenanao teo, fa zao no nametraka ny tenanao teo. Hadininao nga le resakinao tamiko hoe misaotra anao Andriamanitra fa nivaliny ny vavako. Hadininao zay. Nandohalika mihitsy ngia tamin'iny commandant na eny ny afatra anao iny. Zao nefa ny tondranao ny firenena. Mba manao anao mivavaka ianao. Nandohalika tamin'ny 8 mars 2009 iny. Aiza anao amin'iny fotoana iny? Any amin'ny résidence de France. Misaotra anao Andriamanitra fa nivaliny ny vavako. Nivaliny ny vavako satria zany no nanavitra anao to. Fa raha tsy zany anao tambavamboay tany. Zany la navitra anao fa tsy général Bomba io. Nanao antso anao teny amin'ny 13 mai. Ianao nge ny tompony 13 mai io tamin'izany fotoana zany. Inona koa ny anakananao n'olona tsy aneo hevitra nefa tamin'izany hoe place de la démocratie ny teny Ambojatovo dia aveo nentinao niditra teny amin'ny place du 13 mai. Dia teny ianao nanao antso ho anay tia tanindrazana. Tsoroko aminao fa zany la maly antso. Efa taorian'ny resaka 7 février zany. Nanao appel anao ho anay tia tanindrazana. Namaly aho. Teny Andohalo tamin'izany ny asa. Dia nitaritiko amin'izay le zavatra. Vaky daholo ny barazy. Izany Richard Bomba zany tsy izany mihitsy no nanavitra anao na président république anao Andriamatoa Rajoel Andry Nirina. Zao Charles Andrina Soavina. Tsy nangataka vola taminao zao fa ianao ny vola nomenao anazy no vandivandy. Tadidinao iny. Tsy tahotra tsy henatra akory ianao ny alina n'iny. Alina ny 8 mars 2009 iny. Zao commandant. Arimin'ny hôtellerie daholo le vazaha le ny rano Ravalomanina reny dia mameko 250 millions no isaky ny olona zay azonao. Sino adalany rangaty. Za mbola tsy organise tsara eny tadiavinao hanao an'izany sady tsy zany ny missionko, tsy zany ny biko tamin'iny fotoana iny. Hametraka tany tandalana fa tsy hoe hanambotra an'izany olona zany. Tadidinao tsara angamby iny. Ameko 250 millions isaky ny olona zay azonao. Za kely roka nandrisy tena fa tsy mila risiky. Tsy narisikanao mihitsy aho, ary tsy nisy ariarinao nomenao anahy. Vonanao n'iny zavatra iny fa vokatry ny fitiavako ny tanindrazana. Tsy tiako le olona matimaty foana. Araky le teneniko taloha tery zahay ao amin'ny tafika dia zana-bahoaka. Ary eto dia miteny aminao préfet. Promoko anao. Mba hajanjanony rangaty fandefasana réquisition ny tafika ty. Zahay ne tsy police administrative mitovy aminareo. Ianao sady police administrative ianao no ianao le lehibe ny police administrative. Ianao sady gendarme ianao no anao administrateur civil. Ianareo administrateur civil le no patron ny police administrative. Mba hajanjanony io. Fandefasana réquisition isaky metsika tonga dia aiza parasy metsika rive dia tafika no atsoinao. Ary ty resaka OMC mona ty fa tokony obsolete ngeo. Ka zahay amin'ny tafika hoa dia mitsoroko aminareo fa zay dia zana-bahoaka. Fa zay tsy natao hiaro mpitondra vitsy fotsiny. Manino ianao mpitondra raha mba amboarinao tsara fitondranao fa tsy ataonao manao abus isaky metsika, dictature isaky metsika ty. Aiza hatramin'ny fifidianana zao ka maramila avy any Fianaratsoa, avy any aiza tsy fantatro alefa miakatra Antananarivo hifidy. Anaovanao ordonnance zay tsy fantapatatra ty. Tompona andraikitra nareo maramila leranao sinia. Na ny manome baiko.
nanome baiko nireny miaramila sy gendarme reny niakatra tantananarivo fa ianareo zay misy lelaka tsy fantotro na matahotra ianareo matahotra ny seza anareo de manao mandefa baiko tsy fantapantatra takany tsoroka aminao général bombe membre ny sy centre opérationnel za tamin'ny 2009 iny taondoalo nisy officier 12 laha teo angamazay tao rehefa nahita niny fihetsiketsena teny Nalakely dia tahaka an'izao mihitsy le resaky le colonel tao zay anisan'ny lehibe ny atao fa tsy izy tsy chef centre opérationnel izy zao ny resany ampabemaso aminay eo te kosa izy tsy fanarahana ty randripaka vahoaka eto tena mba marina mafy fa tsisy fanaraka amin'ty mihitsy tsoroko aminao général bombe fa zany nge ny esprit-nay zana bahoaka ka aza pedinao amin'io vahoaka io mihitsy zay zana bahoaka izahay zana bahoaka dia natao hiaro vahoaka fa tsy natao hiaro anareo mpitondra vitsy zahay de zana bahoaka colonel ho an'ny teny zay to aminay to rehefa tonga ny 7 février zay mijery télé aminy raikitra le tifitify teny Ambotsorotra nandeha direct tamin'ny TV plus lasa amizay taizy lasa nitety camp tany amin'ny Kapisat tany amin'ny première test taizy ty tato Ambohida ariva ny andro alina amizay ny andro namory ny zalazy voavoroko tao Andohalo tao raikitra amizay ny top 7 février alina no nanomboka ny taritako ny officier teny Andohalo nametrako anao Andry Rajoel ianao faran'olona ingrat eto ambonin'ny tany anao rehefa tsy zaka le ro fitondrana io miala tsy hitako rehefa tsy hay miala io ny toloranao anao fotsiny io ary rehefa voapirofo fa tsy hainao mihitsy le mitondra de olona efa sahirana ara-piainana tsy misy rano tsisy jiro de zay ve novononareo ampiasana arma lourd de efa miteny antsika logisticien rehetrarehetra koa mba ajaoranga le déontologie-le logistique mila mihetsiketsika tsika zana bahoaka tsy mila manaiky an'izany rehefa anao ny ataony ny police administrative satria mandray baiko zareo itsika zana bahoaka kosa mba miaro ny vahoaka tsika zanany miaro ny vahoaka tsika taka n'izay efa nataonay hatram'izay i gendarme Pile Gilbert zany tsoroko aminareo tamin'ny 8 mars 2009 mbola nanao ny ataony mihitsy zany teny Nalakely sy ny karazana fa rehefa heniny amizay nibanaka ny magasin d'armement teny Andohalo verina moramora tany amin'ny Tobiratsy Mandrava de nanontaniany mpanao gazety ahoana ny toyiny mo général zay izy tsy afaka hiady amin'ny rahalanay fa endrena koa nenao tamin'iny mo général tsy inonao de niady de mety nifandramatra teo amitsika tamin'iny fa za tamin'iny efa déterminé fa déterminé mihitsy sy ny tropoko ka izay aza mba mampiasa hery amin'ny civil tsotra retompoko avy alao ny mpanao politika samy mpanao politika ifampiresaka resaka politika ny atsika ianareo miaro ny vahoaka sy ny fananany miaro ny insécurité io ny tokony tandrovanareo mafy firy dahalo manoma ny tetika olona fotsiny any ambanivohitra lozanareo manao rami fotsiny amin'ny place du 13 mai de atobe daholo le miaramila rehetrarehetra eto zany eto mpamaranana dia misarika ny sainareo mpitondra fanjakana voalohany ajanony rangahy fitiavatenanareo Andry Rajoel rehefa tsy hay ny mitondra rehefa tsy zaka ny fitondrana miala Richard Bombe tsy ny fitiavanao seza mihitsy no aminonao vahoaka ary raha mony vahoaka ianao de hiady aminay zana bahoaka ianao zay ka tandremo hampisy raha mandrika hafa zany ary atsika zana bahoaka tsika ao amin'ny tafa de efa nomeko anareo daholo ny information zay rahalahy anjaranareo ny sisa mieritreritra fa io Richard Bombe io te hampisady an-trano
de amizay miala Rajoelina de izy no hitondra transition satria izy présidentiel araka ny constitution ka izay no teniko eto mpamaranana raha tsy te hiara-ny atezeram-bahoaka ianareo de avoaden'izao ireo gadra politika rehetrarehetra reo maro izy ihany fantononiko teo mbola Rajoelina ro limersasy lilolona roso maro Pierre Niriny ialako tsiny zay tsy voatonony eto Jean-Luc ndre mihoatra avoay daholo reny ary ajanony tia fanaovana arrestation arbitraire ty farany tena farany dia mitodika amin'ny any aminareo vahoaka i vahoaka moa zany eto dia ny mpanohitra mirosoa midia nareo arosoy ny eritreritra zay tianareo atao mijoroatra amin'ny farany mirosoa amin'ny lalina fa raha misy mikitika ny ainareo vahoaka fa tsy maintsy ijoro ry zana-bahoaka tapitra